Tumpotsaranao mandraky zany famindraponao. Lazany tumpotsaranao. Tumpotsaranao mandraky zany famindraponao. Tumpotsaranao mandraky zany famindraponao. Ivaoka sifireleke. Ivaoka sifireleke.
indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, ny anarany mpanjakatsy. Tsara indrindra ny anarany, tsisy nitoazy. Tsara indrindra ny anarany, ny anaran'i Jesosy. Tikanao ilaza amin'ny fonao rehetra hoe tsisy toanao Andriamanitra, tsisy Andriamanitra azo alahatra nampitoviana aminao mandrakizay mandrakizay. Fa ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay Andriamanitra avo fitoerana fa iva avy jery. Ny masonao dia mitsinjo marina isan'andro, za momezana voninahitra anao amin'ity anio ity, fa tsisy Andriamanitra tahaka anao Andriamanitra. Ianao ilay Andriamanitra ny lanitra ny lanitra, ianao ilay Andriamanitra manjaka mandrakizay, ianao ilay Andriamanitra izay mitoetra ka tsy miatsy, tsy miova ny herinao, tsy miova ny asanao, tsy miova ny fitiavanao. Mbola eto aminay ianao mandraka ankehitriny, voninahitra ao anao rery any, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Afaka mahazo toerana isika tompoko. Le zao tsika dia iroso amin'ny fandarina manaraka moa dia ny fanatitra. Nisan'ny fotoana anankiray tena lehibe dia lehibe atao anatin'ny fiangonana. Amen sa tsy amen. Ny fanatitra tsy sanatria kory hoe fameno-potoana fa mazava izay voasoratra dia ny hoe aza miseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra. Ho fanajantsika n'Andriamanitra sy ho fankatoavantsika n'izany tenin'izany ary dia iroso ao anatin'ny fanatitra isika. Raha ameo an'Andriamanitra nefa ianao dia mampirisika anao foana hoe manomeza ny tsara indrindra. Raha misy tany lona ka tokony hamafazanao tena tsara indrindra dia ato am-piangonana. Amen sa tsy amen. Ato am-piangonana. Ato tsy mba misy fatiantoka izany, fa mazava be ny tenin'i Jesosy amin'ny marika 7:7-7 izy hoe raha tsy misy olona sy izy efa nafoy trano na tany na rahalahy na anabavy na ray na reny no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray avy zato eny ambamin'ny fanenjehana. Zay tena zay tsy miova ary tsy azo ovaina, fa rehefa manome anao dia tsy maintsy mandray fitsinjana avy zato eny. Noho izany tsy misy fatiantoka ato, fa raha tokony isy ny hamafazanao be indrindra, tsy misy fisalasalana sy fanahiana hoe hiverina sa tsy hiverina, dia ato no azo antoka indrindra. Noho izany mamafaza ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra. Raha vonona ny amin'izany anao dia tiako anao hitsangana amin'ny toerana misy anao dia raisina atanao fanatitra ho famezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Raha isaoranay ianao ny amin'ny fahatsaranao sy ny fitahianao mbola ahafahanay Andriamanitra mitondra fanatitra ho anao amin'ity anio ity. Raisinay tombontsoa izany satria ny teninao dia marina foana, fa izay rehetra fafin'ny olona dia izany no hojinjaina. Rehetra izay mamafy atao anatin'ity tany tsara ity, ary matoky izay famarinana ny teninao amin'ny tsirairay avy. Fa handray fitahiana sy fahasoavana izy amin'ny alala izao famafazana izao. Voninahitra ho anao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mahazo toerantsika fa iroso amin'ny fandarina manaraka isika dia ny fiankofana. Alléluia. Manasanao hitsangana amin'ny toeranao androany a. Tsika hifantoka amin'Andriamanitra hiankohaka eo anatrehana androany. Tsika ianao anatrany tananao androany dia amin'ny fona rehetra lazao Andriamanitra ny amiko rehetra androany mifantoka aminao rehetra. Lazao zay Andriamanitra tsy misy tsara indrindra mihoatra anao ianao. Tsy misy avo indrindra mihoatra anao ianao. Afaka mifantoka amin'Andriamanitra avenao androany. Mitandray tenin'Andriamanitra ihany ianao androany ary manana anjara amin'izany ianao androany. Fatolory anazy ny fonao rehetra androany sy ny sainao rehetra, ampindreo aminy aminao rehetra androany. Lazao zay Andriamanitra foko rehetra androany miankohoka aminao, fa tsy misy toanao Andriamanitra. Tsika averintsika lera teo iary laza iantsika tsara indrindra ny anaranao to. Tsy misy mpanjaka tsara indrindra mihoatra anao ianao Andriamanitra. Tsy misy manana voninahitra zay anananao to. Tsy misy manana falebiazana zay anananao Andriamanitra. Fa Andriamanitra tokany ianao ary tsisy azo alahatra aminao. Alléluia, tsara indrindra ianao to. Tsara indrindra ny anarany, tsara indrindra ny anarany, ny anarany mpanjakatsy.
Taririrany andarany tsisy ritoazy. Taririrany andarany andaran Jesus. Taririrany andarany, taririrany andarany andarany panjakasy. Taririrany andarany lazao azy fa tsisy nitoanao tony. Taririrana Jesus. Dikanao anaty ny feonao ihany antoany sy ny tananao lazao azy. Taririrany andarany no tena tsara aminao izy lazao ny fonao rehetra. Andarany panjakasy. Taririrany andarany fa tsisy ritoazy. Taririrany andarany Kretsika ihany fotsika rehetra. Taririrana, taririrany andarany andarany panjakasy. Girawira lazao azy fa tsisy toana. Oh, taririrany andarany andaran Jesus. Asa anatin'ny tananao dia lazao azy. Tikiona hivavaka androany dia lazao Andriamanitro voninahitra rehetra teo anao, aza rehetra teo anao rery any. Tsy mba angina eto amin'ny fanatrehanao fa ankalaza ny anaranao. Ananatra ny anaranao eto am-bavako avy, ananatra ny anaranao amin'ny foko avy, ananatra ny anaranao amin'ny feoko avy. Fa Andriamanitra lehibe sady tsara indrindra ianao. Andriamanitra feno voninahitra sy mamiratra indrindra ny anaranao. Hallelujah. Taririrany andaranao Jesus. Taririrany andarany, taririrany andarany andarany panjakasy. Taririrany andarany fa tsy misy nitoana mandrakizay. Oh, ny foko ilaza. Taririrany andarany amiko rehetra andarana. Taririrany andarany, taririrany andarany andarany panjakasy. Lazao azy. Taririrany andarany fa tsy misy nitoazy. Taririrany anao Jesus. Taririrany andarany andarany Jesus. Oh, hallelujah. Taririrany anao tony. Oh, hallelujah. Ambonirirana. Oh, hallelujah. Tikanao loatra amin'ny fifantohanao rehetra amin'ny Jesosy rery any tebirafira ambavao any. Avela amin'ny fanamasina hitondra anao sy sitanao amin'ny fiankofana lalindalina kokoa le faniainanao hatramin'izay. Oh, hallelujah, hallelujah. Tsaririra, tsaririra. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tsaririra. Berijani derana. Tsaririra. Benjikani dejana, oh tsariri yana,
mendrikany teranao tsaririanao mendrikany devetsika ihany tsaririanao mendrikany teranao tsaririanao mendrikany sikaretinay tsaririanao mendrikany teranao saranairianao ikanao ila ihany atoany saririanao mendrikaianao saririanao mendrikaianao ilanilaya saririanao mendrikany teranao saririanao teranao zay mideranao zay manajanao mideranao zay manajanao vetsika mideranao zay mideranao zay manajanao mideranao devetsika ihany mideranao zay ilo fona rehetra mideranao zay manajanao ifoko iteranao manajanao saririanao mendrikany teranao. raha omeko lohateny ny tenin'Andriamanitra dia tsotra lohany foana ianao ary ambony foana fa tsy mahazo ambany lohany foana ho ianao ary tsy maintsy ambony foana fa tsy mahazo ambany dia tokony hoe toko 720 andininy voalohany sy ny andininy 17 dia tokony hoe toko 720 andininy voalohany sy ny 17 hoy hoe raha miantsara amin'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia asandratra Jehovah Andriamanitra ao ambony firenena rehetra amin'ny tany ianao andiny 17 dia ataon'i Jehovah ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany raha mihaino ny didiny Jehovah Andriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy lazao hoe amen. Matetika rehefa miresaka ny dia tokony mitoko 720 dia misy ny olona miteny hoe fitahina ho an'ny olona mitandrina lalàna zany fa tsy ho antsika ntsony tsika ty ambany fahasoavana tsy dia tokony 720 zany ny antsika fa ny fitahim-panahy rehetra amin'ny Jesosy salamizao 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 azo eritreretina hoe marina zany fa kosa ny fanontaniana mipetraka dia eto inona marina moa ny antony anomezan'Andriamanitra ny lalàna inona marina ny antony ary inona marina ny atao hoe lalàna dia ny tsara ve ny rehetra ny antony anomezan'Andriamanitra ny lalàna dia mba hahatonga ny olona izay mitandrina azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahan'Andriamanitra voalohany mifandray aminy faharoa mitaha azy zay mahatonga ny olona tamin'ny testamenta taloha melohany ahafaha mifandray amin'Andriamanitra na marimarina koa melohany andraisan'ny fitahinana famelan-keloka ninina tedaviny io dia tsy maintsy izy mitondra fanahitra mba ho diovina mba ho tonga olo marina zay Andriamanitra vao manaiky hitaha azy azonao ve aloha hatreo azavady zany hoe mba hatonga ilay olona mitandrina azy manao arak'izay didiny ho marina eo anatrehan'Andriamanitra ary aty amin'ny testamenta vaovao dia mazava ho azy mazava be ny ten'Andriamanitra fa Kristy no fahamarinana ho antsika ho farany lalàna eo amin'ny tapitra ny lalàna satria izy no fahamarinana
le fahamarinana tediavin'andriamanitra nge tsy fahamarinana avy amin'ny lalàna marimarina kokoa rehefa mandinika testamenta vaovao ianao fa fahamarinana avy amin'andriamanitra tsy fahamarinana avy amina fitandremana lalàna fa fahamarinana avy amin'ny finoanan' jesosy zay lasa hoe jesosy ny tonga fahamarinantsika le jesosy zay tsy nalala ota ankehitriny efa tonga ota izy ny baiboly tamin'izy teo aminazy fijaliana mba ho tonga fahamarinan'andriamanitra ho amintsika ka amin'ny fotoantsika niny asa-pamonjeny sy ny asa fisoloany dia misy fifanankalozam-piaina mitranga aisorin'andriamanitra amintsika ny fahalotontsika sy ny faratsitsika dia omeny atsika ny fahamarinany dia tonga olo marintsika ary afaka mifandray aminy tsy marintsika avy amin'ny asa zay nataontsika fa marintsika avy amin'ny fahamarinana nomeny ka ny antony nanomezina lalàna dia hitakina fahamarinana fa fanontaniana faharoa dia eto fa inona natao hoe lalàna tsy mampianatra droit koa reto raha miresaka hoe lalàna fa melohany zavatra anankiray ho avadika lalàna dia fitsipika aloha no misy règle discipline morale tsara zany hoe tena marina baiboly dia milaza ny bokin'ny romanina fa tany alohan'ny lalàna dia efa nisy ny ota fa saingy tsy nisaina ody zany satria mbola tsisy ny lalàna zany hoe meloha lalàna dia efa nanao ny ratsy ny olona kanefa eto koa mila avitsika meloha nanaovan'ny olona ratsy dia tsara ny olona raha namorona ny adama andriamanitra dia adama tsisy ota ny foroniny adama tena parfait ny foroniny adama tsisy zavatra ratsy tao amina ny kely azy tsy misy fay na ny moralany na ny vatany na ny fiainan'iray manontolo tsy misy fay na ny kely azy tena tsara tsisy klema parfait tanteraka fa saingy mbola tsy nanana ny fiainan'andriamanitra izy fa rehefa tafiditra ny ota tamin'ny alalany inanany eva sy adama le voankazo voarara teo ny nanomboka amin'izay ny dégradera olombelona ny nanomboka ny ova ny fisainany dia lasa tsikelikely ny rodana moramora ny raha tsikelikely nandraba tonga ny vatany maty tanteraka satria rehefa tafiditra ny ota dia tonga ny fahafatesana fa talohan'ny ota tsisy lalàna tsisy satria ny lalàna dia natao an'ny olona mpanota mahainao avy ianao azavady natao an'ny olona ranofo no zany tsy mila lalàna i adama raha nyteny taminy andriamanitra hoe aza inanao ny voankazo eo avony sa tsy lalàna nomeny azy règle fitsipika no nomeny azy fa tsy loi satria ny olona tsara tsy mila lalàna raha tsy mifokajigary ianao tokony teny aminao ve aza mifokajigary mba valio azavady raha mandeha taxi be anao ka misy soratra anaty taxi be hoe tsy azo atao no mifokajigary ianao ve ndresahana sa le te hifoka eo akaikinao le olona te hifoka andrarana amin'iny fa nolo tsy mifoka tsisy tokony andraranao azy na ny kely any minao fa avitsika ndresahako dia tahaka an'izany tamin'ny voalohany tsy nisy lalàna satria tsy mila lalàna ny olona fa rehefa tafiditra tsy kelikely ny ota zay aty amin'ny exodosy vo tonga ny lalàna fa tamin'ny voalohany resaka fitsipika nisy fitsipika raha moraly fitsipika raha mpiaramonina fitsipika tamin'ny fifandraisana amin'andriamanitra misy tsinona ny règle dia misy ny loi fa rehefa niaratsy ny olona dia tsy kelikely natambatra amin'izay reny karazana fitsipika ara-moraly ara-piaramonina ara-pitatana sy namamaro reny dia navadika ho lalàna ary amin'ny mahalalana azy amin'izay dia misazy amafisina amin'ny sazy le lalàna mba hahatonga ny olona hitandrina azy ka rehefa tsy mahatandrina le lalàna dia hiaran'ilay sazy satria tsy mafiorina ny lalàna raha tsy misy sazy miaraka aminy minao fa mazavy zany zavatra zany raha toanao ka mame lalàna disiplinany ao an-tranonao nefa tsy hisazo an'izay mandika azy dia mamelahy teninao fotsirora amin'izany ianao raha mitena mila maty ny jiro rehefa mivalo alina ka rehefa folo mbola mirehatra ny jiro dia mitabataba nefa tena mavoloa ny jiro dia zay foana ataonao isaky ny amin'ny folo alina mirehatra foana na am'raiky amby folo alina voalatsinao dia mirehatra eo satria tsy hisazy ny lalàna tsy misazy dia gaboraraka ny anarana zay nge ny olana eto amintsika misany le lalàna fa misy olona tsy voasazy satria nanananana nanananana asika angava ntiako tongavana ka raha miresaky tsika le Deutéronomie toko fahavalo roapolo tena tiako azonao zao zavatra zao raha milaza andriamanitra hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovah andriamanitra ao ianao raha manina zavady
ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy andidiko anao an'io fantaninaperaka ho an'olona mpitandrina lalàna ve le fehzateny voalohany raha mihaino tsara ny feon'ny jehovahandriamanitra anao sa isika koa mila mihainony jehovah isan'andro sika rehetra mila mihainony tompo isan'andro isa-maraina anao mamaky baiboly isan'andro ianao mivavaka maraina amin'ny ariva farafara sy maraina sy ariva ianao mivavaka raha toa anao ka tsy manao an'izany mila mibebaka ianao vavaka ianao maraina vavaka ianao amin'ny ariva mamaky ten'andriamanitra ianao misaintsaina ten'andriamanitra ianao satria mila mihaino azy isan'andro ianao mila fedy ten'andriamanitra ianao onkolosana toko fahatelo ny fena ambin'ny folo aoka ny teny kristy toetra betsaka ao anatinareo amen fa tsy resaka lalàna mahatonga anao manao an'izany fa fiainana zany fiainana mahatonga anao mihaino ny tompo ary manaraka izay atoriny sy ny règle de jeu apetrany sanatria hoe mitandina lana ianao fa fiainana le izy fiainana no mahatonga anao resaka fiainana andavanandro rehefa mampita arabe ianao dia ny amin'le tokony epitany ianao no mandeha fa tsy tianao epitana rehetrarehetra rehefa misy tôbily mirimorimo dia mijany ianao fa tsy mirimorimo anao fa za andeha foana non faiza miainana iana raha zava tsy mila lalàna akory zany mamela mba antany ianao no hoe manajany raha sy ny reninao tokony atao lalàna ve za mba valio azavady tsisy tokony anaovana zany lalàna na nkely azy ny moralina tsara dia afaka hanoro anao fa mila ajaina ny ray aman-dreny tsy tokony misy lalàna hoe raha tsy manaja andray aman-dreny anao dia zao fa saingy taty amin'ny andro lalàna dia lasa nisazy mifanaraka amin'izy rehefa tsy manaja ray sy reny ianao nefa raha ny tokony ho izy ny olona ara-panahy sy ny olona tsara moraly dia tsy mila omena ny zalalàny zava fa efa fiainana zany ka tokony atao ka raha miresaka dia tokony metoko fa 7 isika raha miteny izy raha mitandrina ny didiny sy namany ianao le izy ge satria le olona lasaka tamin'oty satria le olona efa aranofo e dia mba hahatonga azy ahafan'andriamanitra miregle azy araka ny tokony ho izy dia tsy maintsy aberaka mipista tokony andehanana izy hoe zao tandremanao tsy maintsy io le zavatra sena tandremana io efa fiainan'ny olona tsy mila lalàna fa efizamy mihitsy izy tsy mila omenana lalàna vao tsy mangalatra tsy mila olena lalàna zay vao tsy mijangajanga tsy mila omenana lalàna vao tsy mitsiritra vadin'olona tsisy lalàna ilaiko ny amin'izany efa fiainana mandeha automatique zany sa ianao no tahoatry ny lalàna mahatonga anao tsy mijangajanga tahoatra lalàna ve mahatonga anao tsy mitsiritra mba valio aloha afaka mahazo valo ve mifanontaniako tia tsy resaka tahoatra tsotra ny kasibosy izy ty ka vao mahita polisy vao apetaka rehefa tsisy dia abidininy ataoko vazivazy le izy tsy resaka tahotra lalàna tsy resaka tahotra mahatonga anao tsy mangalatra fa efa fiainanao zany moralina tsara nananao zany tsy mila posianao tsy angalatra fa efa vatatrao fa fiaina tokony atao ny tsy mangalatra tsy afa mifitandremana lalàna mahatonga ny olona tsy mangalatra fa ny olona ra-panahy dia fata fa tsy tokony atao za tsy hoe nasoneo fa sao de voasazy non tsy manambany tena amin'izany izy tsy midina amin'ny avo ambany loatra ohatry zany engany mba ohatry zany ianao fa tsy resaka lalàna fa matoa ny israely nomena lalàna dia satria raha nofo loatra izy dia nomena azy le fomba fiainan'ny olona ra-panahy fa navadika lalàna mba hianamarina izy na dia olona ranofo azy izy no mahasamy hafa ny taloha sy ny vaovao ane tsy dia tena resaka lalàna loatra e fa nanamafisina dia ny raha ambiby sy ny raha an jesosy ny ray aloka dia ty fa tanterahany raha vao tsy voadinika ao zany dia lasa extrémiste ao azy ianao dia ozy ny sasany ohatry mitenin'ny paoly ka andika lalàna ary ve satria tsy ambany lalàna e dia hoe mantsy ianao tsy anazaray aman-dreny tsoa zany ianao satria mandika lalàna zany satria tsy ambany lalàna dia ozy ny tenin'ny baiboly hoe sanatria zany satria ny antony dia zao tsika efa maty amin'ny tsy karazan'olona ohatry zany tsika tsy hoe ay mo eny ka zange tsy ambany lalàna e dia tsy ambany lalàna dia ataonao zay tianao atao tsika zany lasa olona ohatry ny aranofo ianao ohatry ny olona mbola voagejan'ny ota ianao dia lasa velany ambany lalàna anao na dia tsy ambany lalàna azy fa tsy mila lalàna ny olona ra-panahy tompoko fa efa fiainana zany ka tiako ho azonao tsara zay zavatra raha mba ho azonao tiako atongavana eto satria raha miteny izy hoe raha mihaino feon'ny jehovahandriamanitra ao anao dia nampanantena amin'izay izy fo izy hoe asana jehovahandriamanitra ao ambony firana rehetra amin'ny tany ianao donc zany tsy any amin'ilay resaka mitandrina lakile any fa le fiainana le fiainako mihaino ny tompo isan'andro
tsy mila teneny aza mangatra aza manompo sampy aza manompo ana jehovaandriamanitra aza mitsangatsanga mamon'olona efa mandeha automatique zany fa ny tena lakle any dia ieno mitompo isan'andro ako dia andeha amin'izay atoriny ahako fa zay lakle amin'ny fisandratana enganeanao azo azy amen amen atorikonao mazava aminao ve ny tiany mpanompon'andriamanitra resana sa tsy fiainana ilay izy fiainana ilay izy ka raha miteny izy eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo avy amin'ilay andininy voalohany mihaino tsara anao dia mitandrina ilay izy zany hoe mandeha araka izay lazain'andriamanitra dia zao ny teneny eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo io mbola eo akaikinao eo baibolinao ataony jehovah olohany ianao izy tsy miteny hoe ianao no anao anao olohany fa izy no manao anao olohany fa tsy ho rambony zany hoe izy mihitsy tsy manaiky ianao ho rambony manitra ataony jehovah olohany ianao dika zay rehefa meno azy ianao manaraka izay atoriny ianao iny le afandehanao amin'izay atoriny iny no mitondra anao lasa lohany ary mahatonga anao tsy lasa rambony na ahoana anao amin'ny baiboly tena anglisy izy tena mahafinaritra mihitsy ozy hoe olohany foana ianao you shall always be the head zay izy amin'ny tena anglisy olohany foana ianao ho zany ane ny tantaranao ary tsy mba ho rambony mihitsy do izy ho ambony tokoa ianao fa tsy mba ho ambany ho ambony tokoa ianao fa tsy mba ho ambany amin'ny baiboly tena izy tena tiako be mihitsy ozy hoe ambolinao ary tsy mahazo ho ambany voarara tsy mahazo midina ny fiainanao telekinao tsy mahazo midina tsoa ny fiainanao fa ambony foana ianao me misandratra foana ianao tainanema raha ianao zay olo zay tiako ny amainanao mafindreny tena ny tenao manomboka atao dia voarara tsy mahazo midina ny fiainana misy forsa tsy mamelanao hidina tsy mamelanao ho raraka fozarany aminao dia ambony foana ianao halleloia ambony foana ianao ambony foana ianao ambony foana ianao ambony foana ianao andriamanitra aloha vao zavatra raha ka fanapa-kevitra ianao mandana aloha mivavaka melohany anontanianao paster na namana na olo-pantatra na tsy haiko zay mety mifanerasery aminao ny tompo aloha ho anontaniana mainao avy ianao zafady rehefa mahazo vola ianao tsy nitrosanao ny atretinao alohanao voalohany fa ny an'andriamanitra aloha avahany ty jesosy omeko anao amin'ny fotoana ianao mametraka azy foana olohany amin'ny zavadrehetra tsy mahazo ambany zany ny fiainanao ho zay ho ambony ianao fa tsy ambany ary ho asandra jehovah ianao petsaka ny olona amin'izao fotoana zao lasa manaonao foana amin'ny fiainana rava ty potika amin'ity ny antony dia satria navela no sitrapolo sy ny faniriny no lohany amin'ny fiainana navady no sampy ny faniriny ninona irinao mamelahy teny anao ny fanirinao tsy andriamanitrao fa misy olona no tsy fataterahan'ny faniriny dia mivadika olo-kafa izy mety ohatra misy olona kiray mbatiny dia efa mba nieritrehitra efa mifamimetoka hivady tampotampoka teo ny saraka dia vokatriny dia diso fanantena dia mamofo dia tsy azozozozo dia lasa misorotoka raha lehilahy lasa mifoka zigary ny vehivavy lasa manao antenatra ty mamofo ty amony teny fa inona ny olanao moa ve iny lehilahy anankiray iny andriamanitra na iny vehivavy anankiray iny ka mahatonga anao lasa dala ohatran'io ny fanirinao ve no andriamanitra ao ka mahatonga anao saba amony teny mila meritreritra ianao tompoko fa raha mbola ny andriamanitra ao dia ho aminao tsy olona zay te hiala tsy tiako makarary fo anao sady tsy miteny hoe tsy manisy tomamidy fifanaisina ka atao ahoana izy ary te handeha ozy ny baiboly raha te hiala le jentrisa avy alao izy handeha fa tsy voafatro zany raha lana ny raha vavy dika zay andriamanitra amte alao izy handeha rehefa te handeha zay manitra ao
sakory tsy mamporisikanao isaraka am'ty no isaraka am'ry na ilalao fiainam-pitiavana non fa renay ny faniritsika lasa andriamantsika fa afaka anao hoany andafo hoany andafo any andafo rehefa izay foana ny vizahanao de efa anao tsy mivavaka saranga tsy hivavaka tsony leobe za efa nao sakrifisy ho an'izany nao fanatitra an'izany vavaka ho an'la izy nefa tsy mety lasa mihitsy tsy haiko tsy mihitsy saranga tsy mahavita andeha de tena maka ny andafo mihitsy fe ny tena zava-dehibe aminao ty ka rehefa tsy lasa anao de mamofo inona ny tena ao anatin'ny fonao ao tsy esosy sa le any andafo raha nisy naniry mafinao any andafo de aisiny nakiray fahatelo raha misy ny voalohany de tamin'izany any jesosy te manao école biblique mbola tsy saina tamin'izany any de manompo anao de any ny tena mana tsy école biblique motivation fa le ho any andafo fotsiny zay tsisy fatako ny ava te hoany a jesosy tena ataoko daholo moyen rehetra rehetra fa tsy nety lasa mihitsy a raha zay lasa tsy niexiste zany saina zany zavatra fa nisy ozy ny tope patrika ny hevitro ho anao tsy zany faniriko le izy fa tsy programma possible anao maniry de miandra retsodrany anefa niriny fonao izy fa niriny fonao fa mety amin'ny programmany tenao menina am'izany sa mety faly fe anao raha tsy nisy ny saina ohatra sikrefa tsisy ane misy fiangonana foana afaka communion manana programma andriamanitra oa hoe tena zava-dehibe faendrena be mihitsy ny miaino an'andriamanitra ka mahatonga azy miteny hoe raha miaino ianao de asandratra ary isany atorony atsika de ny fananjatsika azy ka fametratsika azy olohany amin'ny zavatra rehetra na amin'inona na amin'inona ny androantsika de miresaka fananjatsika azy amin'ny fananatsika be da be ny olona tsy tia toroteny resaka vo misy idirana vola tsotra be ny antony satria any ny fony ao anao ny baiboly anaka tolory ny fona be da be ny olona vovoakitika ho asan'io vadik'olo kafa tanteraka izy ny antony de satria ao daholo ny investissement ny foto ary na mivadiny azy manadala azy amin'io vitan tsara mihitsy mamiazy taka amin'ny kisanandro mbola miasa ary azy lingenana ao izy na am'roa mare izy vao miala ao de izay no izy raha matombo manaiky foana ary raha mirozy ka mitena raha mateo mba anao vidité aloha fa zany za aty mamono tena anazy anao matory foty dala mba anao vidité tsy maintsy mifo raha matona mampinono ary satria ho asan'io ao ny amin'ny rehetra ao ny fony ao ny volany fa ohatra raha ohatra ka manatanjo izy vidy fiara de ataovy mahazo fiara nge izy fa mivily zay vola rehetra lasany amin'ny tômobile dolo indray vaina ny kitiny vaina ny jantiny lokony amboariny atao mitretreny asiana auto radio tena enjany atao daholo tena mandrapatonga azy manininy tsy azoko ty no fiaro ny raha rehetra ao atany tsy mahazo manao raha mipanampy raha tsy madio tsisy kiano ny fia io aloha ny antony de tsotry satria any fony satria lasany volany zay mahatonga an'andriamanitra tsy vitany hoe mametraka azy lohany fotsiny fo zay hatramin'ny fanananao alefaso satria tsy teny ianao hypokrity mody milaza fa ty azy nefa ny fonao tsy any anaka tolory any fonao azonao ve le retsa any am'izay andehanany ny arenanao de ho any koa ny fonao fa am'fotoantsika vonona tena ametraka azy lohany anaza azy amin'ny lafim-piainantsika rehetra miaraka amin'ny fananatsika zao nampanantenany ho asandrany ianao tsy avelanao rambony ianao fa lohany tsy avelanao ambany ianao fa ho ambony zenyko ny amena sasany alizy mahafinaritra anaty le izy de zao ozy hoe ho asandatra ambony firenena rehetra ianao tsy fanandratana tsotsotra ngisany voaloha mila mazava ny firenena aloha de olona zay vao tanàna zay vao faritra tena andriamanitra ambony zay tokony ho ambony ianao ambony ny ralahy ambony ny ravavy ambony ny fianakaviana ambony ny praitanàna ambony ny havana ambony ny eto Antananarivo no ambony ny era Madagasikara ozy asandatra ianao me miakatra me miakatra me miakatra
tsy avelany latsaka any am'rambony zany any ny tantaranao telekinao tsy mafanandratana tsotsotra no azonao am'ty taony ty anao lohany foana Andriamanitra ho ambony foana na ahoana ary tsy mba ho ambany mihitsy ambony foana tenentenao tsy afaka no ambany zany ana ahoana tsy afaka no rambony ana ahoana na inona miazona anao ho any amin'ny farany ho ambany tsy mety hiakatra tsy mety androso misy tagina tsy metsika noho ny amin'ity androany ity ravo zany zavatra zany voaozo zany zavatra zany ninona limity tsy afaka ny hoaranao mihitsy lasa ohatry ny enatra am'raiky taminao tsy mamenatra anao noho ny amin'ity androany ity ho akisak'Andriamanitra zany zavatra zany sady tsy mety amin'Andriamanitra misy olona manome azy voninahitra nefa mbola mavoniny sasany fa tsy maintsy asandratr'Andriamanitra le boky ny apolona toko fahatelo zay milaza manao hoe hofeny mitafitafy fitoeram-barinao rehefa mitondra voalombokatra ao ianao ary oatra ny vata fanatazana raha mbolobokao ndika le mihoatra ny vata fanatazana amin'ny baiboly teny hebreo dia hoe ihoatra ny limity misy dika maromaro le izy ny hevina anankiray faharoa koa dia hoe ohatra le zazakely ao anaty kibondreny efa tokony hivoaka efa tonga ny andro aterahary fa tsy misokatra ny kolona mamany mbola mihidy be mihitsy dia le sary avoakany dia zao mipasaka le rano ohatr'izay mihitsy mifilazana azy amin'ny teny hebreo ohatry le rano vaky reny dia maneriny tena n'le zaza hivoaka ohatr'izay mihitsy no mitranga ao anatinao misy fitahina matoriny reny ao anatinao misy vision goavana mipetraka fa satria anao anazan'Andriamanitra androany ho fosen'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho tahaka ny rano vaky amelarana ho anao anala limitinao rehetra ka sy mba ho ambany ianao fa ho ambony alleluia tenentenao tsy afaka no ambany zany mihitsy ako ninona napidina ny fiainanao sy napietry ianao ny tanan-tompo anandratra anao androany ny tanan-tompo hitondranao avo androany halleluia oya hoe halleluia satria misafidy ianao ametraka an'Andriamanitra ho lohany hivavaka ao anao zay androany ary hitsodrano anao enao aloha aza miandro tonga dia teny lafa petsaka tsany bon mety misy lavabe mety misy fo kely ka tsy hoe le miteny fo kely dia ohatry ny izay fotsiny nga tsika mantsy zatra za aloha tena mifona aminao azy zay ao anatoko ihany ny avoakako zay tsy ao anatoko tsy teneniko ka raha ohatra anao ka miandry ale hoe mety tso zany hitranga eo rehefa avy eo fa bon tsodrananao révérend tsodrananao paster rivo tsodrananao androany fa sokafo ny fananao ao anatin'izany teny zany efa misy tsodrano anao efa misy faminanianao anao na zay fotsiny koa ragny dia efa tokony ho ampo anao tedekinao tsy ampy anao ve ny hoe hisandratra foana fa tsy mety midina ambamy mihitsy na milafininy io na fanompona io na fiainam-pitiavana io na asa io Andriamanitra ao raha tokony fianakavinareo moken'ny olona ianao amin'ny fiainam-pitiavanao sy ny tokantranonao manomboka eto hovain'Andriamanitra ny tantaranao raha tokony mipiraitanana sy mipiarana sisy namana ianao foana ohatran'ny kely karama sady ohatry ny ahiliky ny olona manomboka eto hovain'Andriamanitra ny tantara teneny ny tenanao tsy ala merci an'olo zany ny fiainako fa Andriamanitra anandratra amin'izay misy olona volona tena anazan'Andriamanitra ve tikanao hitsangana dia hivavaka isika vavaka tsika dia teny Andriamanitra efa nisafidy aho nompo anao ary misafidy ano any ametraka anao olohany amin'ny fiainako amin'ny zavatra rehetra tsy avelako ny asako ny vadiko ny zanako ny volako ny fanako zany tsy avelako izany tompo ao fa ianao ihany no lohany indrindra omeko anao ny toerana ambony indrindra tsy ny avo indrindra iondrika aminao amin'ny fiainako anajanao amin'ny fiainako ame voninahitra anao fanamasonao meo fahasoavana sery anompoko an'Andriamanitra amin'ny foko rehetra anajako an'Andriamanitra amin'ny fanahako rehetra ametrahako an'Andriamanitra ho lohany foana satria za malala faneritsaiko sy nerim-batako tsy ampy an'izany fanamasonao meo hery meo fahasoavana meo zotom-po atoany fanamazoto mba tsy androany ihany fa amin'ny androko sisa rehetra dia ametraka ny tompo lohany foana ambony foana amin'ny zavatra rehetra raha eo tsy manina fa tsy ianao ianao ny reharehako ianao ny fifaliako ianao no asambarako ianao ny fiadanako ianao ny tompo zavatra rehetra amiko ianao amin'ny fomba ahoany anakalozako anao zavatra afo amin'ny fomba ahoany tompo ianao rery ihany
ianao rery ihany. Nahoana matoky anao nahoana miakina aminao nahoana miendrandra anao ary mino fa tsy mba hanga ihany tavako, mino fa tsy ho resikenatrao, mino fa tsy haino latsa lavo zao mino tompo fa hitany voninahitra ao foana zahay ao arinany ty androany ty amin'izay. Ikisaka ny Yesu, ny fafambaraka, ny lasy, ny tsy fisina, ny aretina, ny tsy fahombiazana, ny tsy fetezanjava, fa ho tahinao amin'izay ny tsirairay avy amin'le fanandratanao, amin'le fanamboninao, amin'le fanomezanao voninahitra. Ka tsy mba ho ambany mihitsy ny rehetra fa ho ambony, tsy mba ho rambo mihitsy fa ho lohany foana, ary tsy ho ambany fa hisandratra mandrakarivo amin'ny anaran'i Jesosy. Tompon'izaniza mety nahiliky ny olona manomboka eto amin'izay ho asianao tombambe desy. Dia ho tahaka ny taranaki Jakoba izy iondrika amin'ny firenena. Eny iondrika amin'ny rahalahy sy ny rahavaviny amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fanamasina. Amen. Afaka mahazo toerana isika. Ianao tsy maintsy lohany ianao. Tsisy antony hifaninananao na hialonanao olona. Ianao tsy maintsy lohany ianao. Tsara ny tompo. Anao fanatra fahatelo tsika dia ao aorian'izay tsika andraitsotra aminy. Ajao ny Andriamanitra ao. Mamelahy teny ianao tsy mampahatra ny mameo any tompo. Ahoana hoy azafady? Tsy mampahatra ny mameo an'Andriamanitra. Tsy mampahatra zany. Tsy mampahatra zany. Jesosy tsy mahay mandainga izany. Ka mampirisika antsika amafy amin'ity androany ity ho anao izay manaraka amin'ny radio na Facebook afaka mamafy ianao amin'ny 034 81 984 83 034 81 984 83 na 033 02 092 30 33 02 092 30 mamafazy fo ampitomboan'Andriamanitra avy zato eny zany. Amen. Alléluia. Sara tompo. La correte perede bia shata katala baba baba bose indembre kazunde lebrende kia shote verende lebende levoro do bossa mande kadura via spacate levendere de bobo boyo shitava manda calebrede de bobo shike levenderine levrodosi kata mande che liro dosi praca jondo lobonde che de lebende shilava maradavos che de levende riana namande scarivando Ote che lide vradush marahande carianda la bababoshe vrondo zika la banda la bayashi che le vende le boshe riandamba katala brado zike te le vrende iarado boshi kana la baba 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 ya sande le vende lombridava candilevri dia shonde lo bobo coria navanda Meke telira vodo si prekashitala la bababose yandele brondo shikanda la baraba bababo yashanda lava rualdeska hate levosha tikana itsanga namzay amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Dira bakaradose prekeri vandala baba yashande levende lo prokoshita la banda la bakara bayasha sombre katile vende ricasho prodovo sindele brehande. Reverao ny tsodrananao voalohany sokafo ny fonao fahitanao ny tompo amin'ny alalany. Haleluya. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tsofako rano anao anio satria safidy ametraka an'Andriamanitra lohany sy voalohany ianao dia Andriamanitra ihany koa no ametraka anao lohany amin'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Satria safidy hanaja azy ianao dia ataon'Andriamanitra henikaja ihany koa ny fiainanao. Satria safidy ame voninahitra azy ianao dia ny voninahitra sy ny fahatsarana eny entiny manarina ihany koa fiainanao. Satria safidy hanamasina ny fiainanao sy ny taonanao aminy ianao dia amin'ity tiany Andriamanitra ihany koa hanamasina sy hanavaka ny fiainanao ary tena hanavaka anao amaro ary hanavaka ihany koa sy hanamasina ity taona ity ho anao ny izy ho taona fanambinana anao ny ity taona ity, fanambinana ara-panahy, fanambinana ara-tsaina, fanambinana ara-pahasalamana, fanambinana ara-pitaovana, fanambinana amin'ny fiainam-pitiavana na ny ara-tokantrano, fanambinana amin'ny fifandraisana. Atonganao anana fifandraisana tsara sy vaovao ny izy, connexion tsara sy vaovao, fanambinana ara-pitaovana,
fanambinana ara-materialy, fanambinana ara-bola, fanambinana ary fanambinana amin'ny sehatra sy amin'ny lafim-piainanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho feno mitafitafy tokoa ny fitoeram-barinao ary ohatra ny diloilo amin'ny vata fanabazanao. Ho tonjobilo anao koa ny titonty. Tona fanafana sy famitsorana anao. Ireo zavatra rehetra ny azo na fiainanao ataona maro, na trosa, na areta, na inona, ho tona fanafana na famitsorana anao ny titonty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'ny alalany afo ny nentin'Andriamanitra mamaly anao sy mifanatotrao. Afo izay mitondra fanavahana, afo izay mandrotsaka fakasitrahana, afo izay mandrotsaka fitahiana sy fanambinana, afo izay mitondra firehetana ary tsy mba ho faty afo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa omeny tomponao ny rehatra mandrakariva, irehatra sady azoto ary amokatra anatin'ny fampona, amokatra be ny famponao. Ary Andriamanitra ny amokatra varavarana vaovao anao. Anokatra varavarana vaovao anao ary hitondranao amin'ny sehatra mialehibe hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Anitatra anao ny izy, anitatra ny famponao, anitatra ny asa mandraranao, anitatra ny fifandraisanao, anitatra ny impact sy ny influence anao, hitatra sady alehibe ary hiavokatra sy hitatra amin'ny sehatra rehetra ny anao, amin'ny lafim-piainanao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Omeny tompo anao ny elatra tahaka ny voromahery andinanao amin'ny avo ary ahery aminao ny sady ahery vaika aminao ny tanany, ny fahasoavana ary ny heriny. Ary niny nahady satria tsy mba raraka anady anao, tsy mba janona aloana ny fahavalo ary tsy mba raraka eo anatria amin'ny fahavalo mandrakizay anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary na mahalona ny ady, na mifanamby, na mosary, na fandringanana, na krizy, na aretina, na fahafatesana tampoka zany rehetrarehetra zany eny tsy akasika anao fa ny fiarovana sy ny tanana dia ahery vaika aminao sy ny ankonanao sy ny fanananao zay rehetra makasika anao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny diloilo vaovao koa ny nentin'Andriamanitra mamangy anao androany. Zay diloilo vaovao izay mitondra diloilo fahasoavana eo tapon-dohanao, diloilo fifaliana izay tsy alany amin'ny tapon-dohanao mandrakizay. Amadika ny ranomasonao ho fandizana ane izy ary ampifaly anao amin'ny asany ane izy amin'ny anaran'i Jesosy. Diloilo izay anokatra ihany koa masom-pananao sy anitatra ny fahitanao, atonga anao miahita zavatra tsara sy ny alehibe ary goavana hatrany ary sady avita an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Menanao ny fahatsolovana sy faranitana ara-panahy ary tsy mba ho diso taridalana sy tomarika ny anao avy aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny anjelin'ny tavana dia hitarika anao mandrakariva. Ny fanahy fahendrena sy ny fanoloran-tsaina ho aminao mandrakariva. Ny fanahy faherezana sy ny fatahorana an Jehovah hiara-hetsika sy asa aminao mandrakariva. Ary amin'ny alalan'ny ranorana mivatravatra ihany koa ny nentin'Andriamanitra mamanga eo fiainanao. Ny famainana rehetra hatramin'izay dia hitsahatra. Ary hatramin'ny efitra sy izay tangazana rehetra amin'ny fiainanao dia sivadika samy mavokatra. Ary hatrany mitendrombohitra mangadiady na efitra dia hampavokatra anao izy. Satria ny ranorana, ny vatravatra, ny ando ny lanitra sy ny tsino ny tany eny nentiny mamanga eo fiainanao. Amafy ianao dia mijinja, hikasy ianao haniry, dia hanao ianao, dia haefy, dia haoby, sady havokatra be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fitahiana sy fanambinana hamangino ny fiainanao. Tsy mba ho diso zava-tsony ianao amin'ny titonty. Zavatra tsara, fahasoavana, fanambinana, zany ane no anjaranao. Ary izay fitahiana sy fanambinana izay dia toetra aminao sy ny tokantranonao ary miankonanao rehetrarehetra izay rehetra nananao. Dia fahasoavana manampy fahasoavana, voninahitra makamy voninahitra mandrakariva ane ny anjananao amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsofako rano ny vahoakanao, moka ho akasitrahanao ny fanatiny sy ny asan'ny tanany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Okanao Andriamanitra hanokatra varavarana vaovao amin'ny fiainana izay tsisy ny indrindrina intsony. Ary ninona ataony ianao Andriamanitra no hanavaka azy amin'ny olona rehetra. Oka ho voky fakasitrahana avy aminao izy ary ho tahiana izay rehetra ataon'ny tanany amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tsofako rano azy ahitanao amin'ny endrika vaovao indray amin'ity taona ity. Dia olohany tokoa izy fa tsy ho rambony, ho ambony tokoa izy fa tsy ho ambany. Ianao no nandratra azy ho ambony ny rahalahany rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
amin'ny anaran'i jesosy kristy nitsofako rano anao ahita fakasitrahana manokana avy amin'andriamanitra ny ianao amin'ny asany tananao amin'ny tokantranonao amin'ny fandrarana zay ataonao amin'ny fianarana zay ataonao amin'ny anaran'i jesosy kristy ny tompo ane hanavaka anao amin'ny rahalahinao rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy oko arovana amin'ny ratsy ane ianao ary nizaniza iazona anao tsy androso tapahako amin'ny savatry Jehovah zany androso amin'izay ianao ka hatratra tanjona amin'ny anaran'i jesosy kristy tsofoko rano ianao andeha lavitra hiampita ranomasina hitety firenena maro amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mitsodrananao amin'ny alalanao dia ho maro ny olombonjena amin'ny alalanao dia hiova ny fianakavianao amin'ny alalanao dia hiova ny ankohonanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tsodrananao tsy mba hisy zavatra ratsy hiatranao ane amin'ity taona ity voaka ny fahatsarana avy amin'andriamanitra zany no hitanao amin'ny anaran'i jesosy kristy tsofoko rano fa mihita piratana sy voninahitra zany no anaraka anao amin'ny androm-piainanao amin'ny anaran'i jesosy kristy fa raha nasiviana eny hidinao ary hifamaritra amin'ny androm-piainanao ane fiadananao amin'ny anaran'i jesosy kristy ninninona kasaina ho atao amin'ity taona ity dia ho taterahan'andriamanitra zany tsofoko rano ahitan'andriamanitra amin'ny endrika vaovao mbola tsy hitanao mihitsy alehnao amin'ny anaran'i jesosy kristy ary mitsodrano anao hifanena amin'ny fitahina zay mbola tsy niraisinao hatramin'izay alehnao amin'ity taona ity ary satria anao nametraka an'andriamanitra ho lohany ny tompo ane hanavaka anao amin'izay alehibe ny anaranao ane izy ary ninninona ataonao ho avahan'andriamanitra zany amin'ny anaran'i jesosy kristy vavaka ary mitsodrano anao hosokafan'andriamanitra ho anao ne varavaran'ny lanitra androtsaka loha orana sy faharahorana ho anao ane izy mba hitsinjanao varinao sy ny ramboloboka ary ny diloilonao amin'ny anaran'i jesosy kristy ambarako fa ty taona ity ny taona tsy mba ahitanao fatiantoko tsy mba ahitanao faharavana arovana re zay rehetra tokony anao ary ny tompo anitatra amin'ny faritanao zay diavin'ny tongotra ao dia omeny tompo anao zany voninahitra anao ray amin'ny anaran'i jesosy kristy amin'ny anaran'i jesosy ikanao hisaotra ny tompo sady misaora azy misaora azy misaora azy averimberenao aminao zay fanambara taminao teo misaotra anao ininona voarainao dia averimberenao aloha averimberenao anaty vavaka misaotra fa amin'ity taona ity tsy mahita fatiantoko misaotra fa tsisy loza amitrangao misaotra fa tahina na ara-panana raha materialy misaotra avereno alatsao anatinao any terizo miaraka amin'ny fampahirezan'ny fanahy le tena averimberenao aloha avelao hilatsaka anatinao any le izy avelao hiditra anatinao any le izy averenao amin'ny tenanao la cora deve essere brinda sola soda fanamas sofikrano amin'ny anaran'i jesosy ianao men'andriamanitra anao ny nifandray akaiky aminy ka halala azy meny anao any ny maso ny pahita ahafahanao amin'izay ahitany amin'ny tontolon'ny fanahy andreny amin'ny fahavalo ahitany amin'izay mitsangana mely anao ka ho raraka eo anatrehanao raiky ahitany ho avy zay homan'ny tompo ahitany fiatsiky sy ny fiasan'ny anjely ahitan'andriamanitra mivoninahitra iseho aminao foana ne izy iseho aminao tahaka ny ozy efa mpitady azy ianao omeny anao tokoa maso mahiratra ahitanao ny ho avy zay niafina taminao ahitanao ny fanapa-kevitra mila raisinao alalanao ny lalina tokony andehananao ka tsy mba ho latsaka anaty fantika ianao na amin'inona na amin'inona omeny anao ane fahasoavana hidiserne zava-panahy ahafataranao ny ratsy sy ny tsara ny manimba sy ny mandravy ary ny manandra sy mitondra voninahitra ahafataranao ny asan'ny fanahy sy ny fiatsiky ny fanahy amin'ny fiainanao ka tsy mba ho vosotra amin'ny famangin'andriamanitra ianao isaky ny tonga mamangy anao izy tsofokiranao aminaran'i jesosy andriamanitra mpamirapiratra ny tavany aminao ka amenao révélation isan'andro amenao zava-miafina zay anavaka anao amin'ny olona rehetra dia ho tahaka ny isakara ianao amin'ny anaran'i jesosy zay enony rahalahany satria mahay mamantatra ny fotoana sy ny tokony atao anatiny anao ny maro arila sitraka aminao satria eo amin'ny lohanao ny fankasitrahan-Jehova
satria eo aminao ny teniny satria eo aminao ny fahazavany satria eo aminao ny voninahiny satria mahiratra ny masonao amin'ny anaran'i Jesosy tsy hofikiranao tahina ny herinao tsy mahazo me faible ianao mandrakizay amin'ity taona ity voarara tsy mahazo me faible ianao na ra-panahy na ra-tsaina na ra-petsepo na ra-batana na ra-bola na amin'ny asa na amin'ny fianarana tsy mahazo me reraka ianao tahina ho any herinao ary na iza mitsangana mba hiady aminao niza mandrafina fahavalo hitsangana Jehova mely mafy ny valany tsy ho tafariny intsony izy amin'ny anaran'i Jesosy na mpanan-Kristo na manam-pahefana hiady ho anao ny Andriamanitra ao satria ny voninahiny efa eo aminao tsy hofikirano ianao amin'ny anaran'i Jesosy satria fanjakam-pisorony ianao ary firenena masina ho tonga mpanatitra fanatitra kasitraha ho mamy Jehova ny fanatitra ao sy izay rehetra asandatra ao na fiderana na vavaka na fanatitra dia ho aminao ny idinan'le rahoan'ny voninahitra ho mpanatitra fanatitra ny afantarana anao mpanao fanompampiavahana masina ho an'Andriamanitra dia andeha ho anatreha mandrakariva ianao sy ny taranakao ka hita voninahitra eo anatrehany sy sitraka eo aminy ananatra-panjaka izy noho ny aminao ary tsy avela nisy ampahory ianao sokafanao anao ny lanitra ka mampidina fitahina amin'izay rehetra ataonao ho tahina ny tanao ahavokatra be eny ho sokafana ny rano lalitra ka moka ny zavatsoa ny rehetra mba ho anao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity taona ity dia izy famindran-karena ho anao ny tany jentilisa omenanao ny trano jentilisa omenanao omena saina endry ianao ahitatana say anangan-javatra tsy mba ho andevony rahalahinao ianao ary tsy mba ho andevony vola mandrakizay fa ho fitahina tokoa ianao tsy ho fikirana ianao amiratra amin'izay hitondra fifohazam-panahy ao an-trano ka zay tsy mba neverina iova ity ny taona iovany hitondra fifohazana ao amin'ny fianakaviana ka hatramin'izay mpanompo sampy dia hiverina amin'ny ranomaso amin'Andriamanitra hitondra fifohazam-panahy any amin'ny orinasa misy ianao any amin'ny tanàna misy ianao ka reo neverina ho mpanohatra sy mpiady amin'Andriamanitra ho avadika Andriamanitra tahaka ny Saola sy Paoly afanafo amin'Andriamanitra noho ny amin'ny fampiasany tompo anao maro ny fiainan'olona iova amin'ny alalanao fanan'olona voavonjy amin'ny alalanao hitatra ny fanjakan'Andriamanitra ny tananao dia tanana voaositra anasitrana anafaka anangana ampanakarena olona anova fiainany maro hatramin'ny ankizy na antan'olona ka hatramin'ny lehibe naiza dia anao dia hisy rivotra hitsoka rivotry ny fifohazam-panahy rivotry ny firehetana rivotry ny fibebahana rivotry ny fiovana ary ahery fitsoka zay rivotry zay isan'andro amin'ny fotoana rehetra miaraka aminao ho andry afo eo voan'ny fiainanao Jehova ary afo manodidina anao tsisy avita hitsiritra anao sy izay fanananao na hikitika sy aka zay eo aminao fa azony olona rehetra ny tahotra n'Andriamanitra satria eo aminao Andriamanitra ampandeha zay tahotra izy melohanao ka nakisaka amin'ny biby masika rehetra dia ampalalaka ny alehanao izy dia hitonanao amin'ny vatolampo avo izy amin'ny anaran'i Jesosy raha ho avy ny mosary dia himehezanao zany raha tonga ny krizy dia ho jerenao fotsiny zany fa tsy mba hiatra aminao zany fa ny tompo hanokatra ny taniny aminao ka havokisoanao tsy ho fikirano tsy mba ho reraka ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy na inona planin'Andriamanitra anao ny amin'ity taona ity
reo vision zay fanomenanao hatramin'izay maheno tompo amilaza fa misy taminao reto efa nanomboka entany fatanterahany vision taloha tamin'ny taona maro lasa dia nisy fotoana nitsahatra lay izy dia toa tahaka ny foana lay vision tsia iverina hitrangana lay izy iverina hitondra lay izy iverina hiasa eo aminao misimisy nay Andriamanitra misy aminao reo tena nampiasain'ny tompo taloha fa nisy fotoana nanginy zany zavatra zany fa mahay ny tompo amilazy ino efa miverina eto ziona indray ahako ino efa miverina eto amin'ny Jerosalema amin'ny voninahitra ahako ka iseho amin'ny kery amin'ny alalanao indray ka reo zao naneso ny ala taminao dia hiverina andadilady fihavanana aminao fa ho fenoko olona ny faritanao Jehova eno ho fenoko olona ny tananalao dia lehibe anao ka iamaro tonga firenena mahery ianao amin'ny anaran'i Jesosy soda fanamasina soda fanamasina tiakanao hanangana ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy didiako hidina ny ositra amin'ny tananao ny ositry ny mpanangana anangana ianao ary havita hatramin'ny farany na fanompona na tokantrano na zanaka na asy na ina apetraka ny tompo ao anatinao tsy mahazo mijana ao anatinao fotsiny zany fa tanteraka ary mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy esorina eny amin'ny lalanao ny fahafambaraka dia ny fahafambarakan'ireo tsy navita hatramin'ny farany fa ianao anangana ka havita ahery ianao ka ahefo omenanao fahalalana fahendrena faranita-tsaina fahalanina-tsaina amin'ny anaran'i Jesosy soda fanamasina soda fanamasina soda fanamasina soda fanamasina voninahitra manao tsy mba hanambady ny zanaka ny ratsy fanahy zany ianao non tsy mahazo latsaka ny anaty fiainam-pitiavana mandrava ianao fa tahina ny fiainam-pitiavanao sy ny tokantrano tahiko manokana ny ankizy kely rehetra ho zaza salama sady mahira-tsaina ho zaza voavaka sady ambenina ho zaza tsy mety marazy sady herendozy ho zaza tsy ho fatampoka ary tsy ho tratry ny accident ary tsy handerana famosavena fa Jehova anarina azy amin'ny voninahitra anarina azy amin'ny elany tahina ny ankizy rehetra avana ny ankizy rehetra olohany foana ny ankizy rehetra tahina ny ado rehetra tahina ny tanora rehetra tahina amin'ny fitahina ary amarona amin'ny fanamarona amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo misy vakitrano mitranga aminao tsy mahazo misy violina mitranga tsy mahazo misy trano may tsy mahazo misy fahaverezam-pananana tsy mahazo misy faravampiainana tsy mahazo mitranga zany amin'ny anaran'i Jesosy fa fitahina sy fahasoavana manaraka anao amin'ity taona ity tiakanao hisaotra an'Andriamanitra fefanilaza izy ary tanterahany zany konda brahisole vende makasitraka fanamasi be loatra zany araraka ao aminay zany be loatra zany atobaka ao amin'ny fiainanay zany mamoky ny fanany amin'ny matavy tokoa ianao so da fa ianao tsy andao anay mandrapatanteraka zany teny rehetrarehetra zany
fa tsy mba avelinao raraka amin'ny tany zany teny zany fa tanteraka aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Melohany alanao an'ity toerany ity androany. Ny fiovam-piainana sy ny fahagagana lehibe indrindra dia nao manolo tena ho an'i Jesosy. Tonga olona vaovao, tonga zanak'Andriamanitra, ateraka indray, afaka manana ny fiainana sy ny fanahy masina ao anatinao. Tiako milaza aminao fa tianao Jesosy ary efa nanolotra ny hainy-mba ho anao. Tsy tonga eto izy anamelika fa tonga eto mamonjy. Ka raha voninao androany manapa-kevitra, mino ka hanolotra an' Jesosy ny fiainanao amin'izay. Andray azo hitoetra ao anatinao, anariny samponao, fa hiverina amin'ny Andriamanitra ao. Tiakanao hanangatanana na dia ianao rery azy, fa hivavaka anao androany. Naizanaiza misy ianao. Atsangany tananao, fivavaka ao anao aho. Raha vonina hanolotra ny fiainanao an'i Jesosy ianao. Tainy tompo ianao izay manangatana rehetra. Tainy tompo ianao, tainy tompo ianao. Tiako isika izay manangatana, isika rehetra amin'izao vavaka izao Jesosy ao. Za mino fainao ilay maty ho ahy. Nandrotsaka anao famelana ny heliko. Ho fanadiovanako. Mamela ny heliko rehetra. Midira atao anatiko Jesosy. Ho vai aho olona vaovao. Raisao ho zanakao. Manomboka androany, ianao no akeko ho tomboko sy Andriamanitra. Anompo anao rery amin'ny androko sisa rehetra. Mino aho Jesosy, fa voavela heloka aho. Manana ny fiainanao ahako. Ato amiko ny fanahinao, satria ato amiko ianao zao. Misaotra Jesosy. Raha eo mivavaka ny etoralatsena vavy izay manolo tena rehetra ahako. Atolotra eo an-tananao izy fa tsisy marombaka izay eo an-tananao. Tehirizy izy hatramin'ny farany. Aninina fanenjehana na fanakorana. Ao ka ny tananao anohana azy sy hampatanjaka azy. Tsy hiverin-dalana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sika rehetra na hoe amen. Izay ny fotoanantsika tombo hafasoavana.